inona zany base inona zany mahatonga olona anankiray zany hoe manome instruction zany. Enonareo tsara ty. Ay ao tsara le casque de salis le cuirasse. Asiny reto olona reto. Ozona zany tsy ozona ho an'ny sasany zao maino an'ity fa la vérité tompoko. Za tsy te blessé anao, za tsy te handratra ny fonao, za tsy te hampalahelo anao fa ny marina manafaka anao, nanafaka anahy io. Moi je me reconnais aiza ny positionko amin'ny sitrapon'Andriamanitra ao anaty baiboly. Ekeko zay zavatra zay. Sinon ianao tsy afaka miova tant que ianao tsy mi-accepter vérité. Ary io vérité io tsy manontany avy anao hoe mety aminao sa tsy mety aminao. Any amin'ny télévision ianao manao an'izany. Any amin'ny radio ianao manao resaka arrangement hoe inona mahasoke peuple sy tsy mahasoke peuple. Fa ho antsika zanak'Andriamanitra, inona vérité an'Andriamanitra. Rehefa mi-enseigner tompoko juste hitondra anao amin'ny acte anankiray tsy azonao akory ny tena marina. Ay. Oh là là, ahoana re zany. Jesosy ange mandeha de lieu en lieu mi-enseigner. Fa ny enseignement nge hitondra anao amin'ny zavatra anankiray tsy ho azonao ny tena marina. Azadino. C'est quoi ny enseignement zany raha tena dinihana zany ty verset ty zany zavatra anankiray didactique le izy. Zany hoe za zao mampianatra eto. Wah! Et puis gaga venareo maheno hoe misoitina any amin'ny privé any. Fa zange matoza mijoro eto nge resaka zavatra anankiray tsy ho azonao e. Fa miprovoque acte aminao le izy. Tondra fitaritana anao anao batisa. Exemple. Le enseignement nge mitondra anao amin'ny zavatra anankiray fa en réalité nge l'olona nge rehefa mampianatra nge fiza miteny anao fa tena izy iny. Sans instruction nge ianao nge maty. Donc Jésus nge nampianatra en public zay moa tsy mila azo tsara zay. Et puis za ve gaga nareo miteny hoe misy tonne de questions tianareo posina ka za nge tsy amaly. Je suis pas Julien le Perse. On n'est pas dans un question pour un championships. Non. Chips en amené l'éclair. Et on mange pain de vie. Donc, nous enseignons il tourne quelque chose, science de Dieu, et que tu ne vas jamais comprendre. Ratifa, mis acte tono, manduseno, zay vos kafanandramanta mystère. Zay ny enseignement. Itondra zavatra anankiray parole fotsiny le izy. Oh là là. Fa ianao tsy m'expérimenter an'le izy. Ah non. Ianao tsy m'expérimenter zavatra expérimenter neto. Satria nareo mihaino enseignement sy olona anankiray ninstruisiavako zao nge tsy mitovy zavatra iainany. Donc Jésus nge nampianatra en public. De Nicodème am'izay na ino mitondra anazy nandeha nanao batisa. Nicodème am'izay na ino mitondra anazy hanao confirmation. Fa la chose qui mbola tsy eo amin'le enseignement e. Ah là là. Ah là 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 là. Donc za nge mampianatra fa exprès tsy ho azonareo koa le izy.
tonga tsisy aky tao. Sinon acte des apôtres efa nisorona. Zegny le zavatra eto hoe enseignez-leur. Fa ianao raha tsy natao baptiste, ça veut dire ianao nge tsy engagé. Fa ianao nge efa ni enseigné hoe connaissance anankiray, technique sy science. Mitondra anao quelque chose le izy. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Azavaina anao nge zany. Teto amin'ny univers tsy mbola nisy ninninina. Puis Dieu dit. Ianao ve tena mahazo an'izany ve? Satria misy science eo, fa zany nge tsy azo e. Azonareo le izy? Fa zany nge tsy azo e. Fantako fotsiny par connaissance koa. Au commencement tamin'ny voalohany Andriamanitra namboatra ny tany sy ny lanitra. Ahoana nanaovany anazy? Tamin'ny teniny sa tsy zay? Fa ianao nga mena zavatra anankiray tsy tonga amin'ny globalité ny mystère sy philosophie sy ny dogme anankiray hoe why? Fa ahoana? Andriamanitra après nge manome baiko hoe instruire. Avec Antonia, Matour, viens. Aïe, viens. Oh là là, Bogoskill, un futur batterie en site. Tu vas être batterie? Batteur? Jerevanareo tsara nge. Zange miresaka amin'ity enseigner-ko e. Enseignement meko anazy. On pleure pas. On pleure pas. Voilà. Les bébés pleurent, hein? Non. Fa zange raha miresaka aminy ange fa plus profond any resaka ato ange ataoko ato e. Satria ty fa nazo de comprendre zavatra tokony resako hoe ty tsy vitan'ny enseignement fotsiny, ty nge mena instruction e. C'est ça mantsy différence n'izy io. Amizay azonareo tsara izy tsy mitovy zany. Zay voilà. Tsy mitovy zany. Donc Jésus mampianatra mi-enseigner amin'ny temple. Jésus mi-enseigner ry amin'ny tendrombohatra. Fa Jésus tsy mi-instruire vahoaka. Bref, de jerevanareo tsara amizay. Efa ho vity ty ka, sao de miasa saina be nareo. Fa misy valeur tiako ampitaina amintsika zany. Misy valeur tiako ampitaina amintsika. Comme ça on comprend le royaume de Dieu.